miarabantsika rehetra indray tompoko amin'izao fandaharana mitondra ny loha hevitra hoe ny toerana azo antoka indrindra izao. Entintsika manomboka ny famelabelarana n'izany loha hevitra izany dia manasanao aho hiary vavaka. Iarivavaka isika. Misaotranao zay Andriamanitro noho ny fahafahana zay omenao anay, anokatra ny teninao ary hitady an'Andriamanitra ao anatin'ny soratra masina. Engane mba hanatsotra ny tanam-pitiavanao ianao ary tantana anay ho eo amin'ny fahamarinana zay lalana mitondra ho eo amin'ny fiadanana, ka mandritra n'izao fotoana izao dia mba ho tonga eo amin'ny fahalalana ny toerana azo antoka indrindra ny izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ry mpiaino havana, amin'izao fotoana fiarahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra izao, dia tiako ny misarika ny saintsika amin'ny filazantsara zay nosoratan'i Marka, maneho indrindra sy manindraindra an'ilay Jesosy Kristy be fitiavana sy mpamindra fo. Raha vao nanomboka ny asany tokoa Kristy, ka vita ireo fanamboarana ny mpiara-miasa aminy ary nataony ampitandremana fatratra izany. Araka ny voalazan'ny mpandinika dia saika hita tamin'ireo mpianatra ireo avokoa ny karazan toetra zay misy eto ambonin'ny tany miparitaka ao amin'izy ireo. Hany ny ilaina fitandremana sy fahamalinana tokoa zany fifidianana ny mpiara-miasa izany. Rehefa vita izay dia nanomboka ny asany izy. Ao amin'ny filazantsara nosoratan'i Marka, toko 1 ary ny 1:1-10. Ary nakany Kapernaum izy ireo, ary noho tamin'ny sabata dia niditra tao amin'ny sinagoga niaraka tamin'izay Jesosy ka nampianatra. Dia talanjona ny olona tamin'ny fampianarany satria nampianatra azy tahaka ny manam-pahefana izy, fa tsy mba tahaka ny mpanorandalàna. Ry havana malala, miseho sahady ny fahasamafany Kristy sy ireo mpampianatra mahazatra teo amin'ireto firenena ireto. Eo amin'ny 20 ary niaraka tamin'izay dia nisy olona teo amin'ny sinagogany zay azo ny fanahy maloto ary ny antso mafy raha lehilahy ka nanao hoe: moa mifaninona akory zahay sy anao, ry Jesosy avy any Nazareta? Avy andringana anay va ianao? Fantatro fa ilay masin'Andriamanitra ianao.
amin'ny ity anio ity dia iresaka betsaka ny amin'izany Kristy lay masin'Andriamanitra izany isika. Ho indrindra mantsy no voambara eto amin'ny 15:20 Jesosy ny teny mafiazaka nanao hoe mangina ianao ka mivoa aminy, ary ny fanahy maloto nampifanitsitona ny tenan'ilay marary dia niantso tamin'ny feo mahery ka niala taminy. De gaga ny olona rehetra ka ny fanontany hoe manao ahoana re zao zavatra izao. 20 Ary ny lazany de niely niaraka tamin'izay teny tontolo eny tamin'ny tany rehetra. 20 Ary niaraka tamin'izay raha nivoaka avy tao amin'ny sinagoga izy dia niditra tao an-tranon'ny Simona sy Andrea ary Jakoba sy Jaona. Ary ny rafozam-bavin'ny Simona nandry narary ny tazo ary niaraka tamin'izay de nilaza azy taminy izy ireo. Dia nanatona Jesosy ka nandray ny tanany ary nanarina azy, de afaka ny tazony ka de nanompo azy izy. Ilay masin'Andriamanitra zay nandendeha nanasoa ny mpiarabelona taminy. Endrery kristianina havana, zany toetra ny Kristy tsara alay tahaka izany. Naiza tany alehany de manasoa ny mpiarabelona aminy izy. Vokatra zavatra izay ny ely ny lazany ka ny 12 no ny hariva ny andro dia niletika ny masoandro, de nentina tany amin'ny marary rehetra sy ny demoniaka, ary ny tao an-tanàna rehetra de tafangona teo anoloany ny varavarana avokoa. Ohatran'ny azoko sary an-tsaina ilay tranony Simona Petera zay feno olona, satria ndray tanàna mihitsy no vory teo tamin'izay fotoana izay. Ny ely ny vaovao ary de tonga teo anoloan'ny varavarana avokoa ny olona rehetra. Amin'ny 15 Ary ny fo amaraina alina koa izy ka nivoaka nakany tany foana ka nivavaka tany. Ilaina am'izao vanim-potoana misy antsika izao ny mitokana mivavaka. Lehibe zany, satria ny fivavahana de manome an'ireto anankitelo reto. Voalohany, manome fahazavan-tsaina ny vavaka. Manome taridalana mazava. Faharoa, manome hery izorana am'izany. Ary ny fahatelo dia manana hery miasa mangina ny taona ny manodidina hanao ny tsara. Lasa te hanao ny tsara ny manodidina zay miarabelona amin'ny mpivavaka, ary ilaina izany vavaka izany ankehitriny. Amin'ny 9 de nandeha nitady azy Simona sy ny namany, nitady an' Jesosy. Lehibe zany ary tokony atao zany. Mitady an' Kristy, mitady an'Andriamanitra, ilaina izany. Ity teny hoe mitady ity dia avy amin'ny teny grika hoe katadioko, ary io katadioko io dia manamafy la hevitry le hoe nitady tamin'ny fo. Petera rehefa tsy nahitany Kristy de lasa nitady an'i Kristy tamin'ny fony. Faharoa, ny hevitry hoe nitady io de hoe tsy laitra isoka, tsy laitra isoka mihitsy izy,
angamba mety nisy ny teny hoe hoaiza moa ianao am'ty maraina ity, angamba mety nisy ny miteraka fisalasalana maro samihafa, fa dia tsy lahitra ahisoka izy. Ary ny hevitra manamafy fahatelo amin'ny hoe nitady io de hoe nirehitra nitady an Jesosy. Inona moa ny antony tedavany an Jesosy? Nitady an Jesosy izy satria sahirana fen'olona eo a-tokotany, fen'olona mitady an Kristy, Kristy nefa tsy eo. Fa sahiranana izany, ilaina vahana izany. Ary ny antony tadiavany an Kristy de izy voaelingelina io, voaelingeliny reto olona ireto izy, any ny vahaolana hitany tsy maintsy mitady an Kristy. Inona koa no antony tadiavany an Jesosy? Satria tia niasa Kristy, tia ny anao zavatra izy. Eto masony reto olona marobe reto, raha mba eto mantsy Kristy manao zavatra izy, tia niasa Jesosy. Ary zay no antony faharoa tadiavany an Kristy. Nitady an Jesosy izy satria ny olona de mitady an Kristy. Amin'ny andininy 7:30, ary nahita azy Simona de nanao taminy hoe, ny olona rehetra ane mitady anao. Ry havana malala, moa ve tsy fanomezantsiny no ao ambadika zany teniny Simona izany? Nakaiza moa ianao? Ny olona rehetra reto mitady anao. Be dehibe ry havana malala, ny manana fijery tahaka ny Simona Petera ihany koa, teo ampihetrehana ny fahabangany Kristy manoloana ny fahombiazana zay mety ho azo. Ny hevitry Simona Petera fa tena fotoana mety zao, fanararoatra izao, zao ny tena fotoana mety azahoam-pahombiazana, kanefa teo indrindra no banga Kristy. Zasy anao am'ty fotoana ity zay manaraka izao fandaharana izao, moa ve tsy efa nandalo toe-javatra toy izany koa isika? Angamba mety teo am'izay neveritsika ho fotoana mety indrindra tokony idirany Kristy an-tsehitra no tsy niditra izy. Angamba mety efa nisy fotoana zay mba tena ny andrandratsika mihitsy ny fanatrehan'ny tompo, kanefa dia tsy hita izy. Angamba mety efa fenotsika avokoa ny fepetra rehetra zay takina tamintsika, ary mety efa nanambara tamin'ny tompo isika manao hoe, tompo, efa vitako ny ohatr'izao, efa nataoko ny ohatr'izao, vitako ny anjarako, aiza ianao? Ry havana malala, ny fanomezan-tsiny ny Simona Petera de noho ny fahatsapany ny fahabangany Kristy teo amin'ny toe-javatra anankiray zay mety hitondra fahombiazana azo antoka. Eny, indraindray azane mety hatraminy fanompoana an'Andriamanitra, indraindray isika mba mieritreritra ery manao hoe mba tena tokony hiditra an-tsehatra ny tompo amin'ny toe-javatra toy izao na toy izao, kanefa indraindray de tsy arak'izany ny toe-javatra. Ry havana malala, inona no nasetrin'ny Kristy ity antso zay miezinezina, antso tamin'ny fo, antso tsy lahitra isoka sy ny rehitra tao anatiny Simona ity? Amin'ny andininy 7:30, fa hoy kosa izy taminy, andeha isika hiala. Ry havana malala, tena mahafinaritra ny fitantaran'ny soratra masina ny toe-javatra. Simona Petera dia
manana ny faresendahany sy zay veriny mba ho tokony ataony Kristy. Jesosy kosa ankilany manana an'izay veriny ho atao. Kaneny Simona Petera de ny hoe aiza ianao, avia ianao, sahira anao, avia ianao, tokony hiasa ianao, mijanona eto amin'ireto olona ireto. Jesosy kosa nanao hoe andeha hiala isika. Ny lohahevitra de ny hoe toerana azo antoka indrindra. Ary eto Kristy dia maneho lalana anankiray ny amin'izany toerana izany. Andeha hiala eto isika, ilay toeran'ny voninahitra, ilay orakoraka lehibe, ilay toerana zay nahasitrana n'lay lehilahy azony fanahy maloto, koa indro sitrana teo anatrehany maro izy. Ilay toerana zay nahasitrana ny rafozan'ny Simona, zay toeran'ny voninahitra ary toerana zay nankalazana fatratra any Kristy. Ry havana malala, ny ikan'ny Simona Petera de ny hoe aiza ianao, aoka mbola hoeto amin'ity toerana ity ihany isika, aoka ho tohizana izao voninahitra izao. Fa neny Jesosy kosa toerana anankiray miala amin'izany voninahitra izany, miala amin'ilay toera mpanompoana aza zay nanaovana ny reto asa lehibe ny sesisesy reto, zay no heveriny Simona Petera fa tena tokony mihitsy ilana ny Kristy, satria fotoana tokony ahombiazany ny asa izao. Ary mahafinaritra ny fanapahan-kevitra nyraisin'i Jesosy. Andeha isika hiala, moramora tsara mihitsy zany teniny Kristy tamin'ny Simona izany. Andao isika hiala eto Kapernaum, lay toeran'ny aranofo ity. Kapernaum zay vory rehefa misy ny fanasitranana. Kapernaum vory rehefa misy ny fanafahana, rehefa misy ny fahagagana. Reny Kapernaum fa tonga vory, Kapernaum nofo. Ary zay no nahatonga ny Kristy nivantana ka nanao hoe tsy zany ny toerana azo antoka, mila toerana hafa akoatr'izany isika. Andeha isika hiala. Ry havana malala, impirimpiry moa ary rahoviana moa ny fihetsem-po, ny faresendahatra ary ny fomba fijery no saika lasa vato misakana amin'ny asan'Andriamanitra. Indraindray ny fihetsem-po ny Simona Petera, indraindray ny faresendahatra Simona Petera, indraindray ny fomba fijery ny Simona Petera, dia lasa vato misakana mihitsy ny amin'izany fandrosoany ny asa izany. Ary izay na tonga an' Jesosy nandray fanapahan-kevitra avy hatrany amin'ny andininy 7:30 manao hoe Simona, andeha hiala isika, akany amin'ny tanàna akaiky, mba hitoriako teny ihany koa, mila mandeha any isika, fa izany nahatongavako. Ry havana malala, tonga any amin'ny sinagoga iaino ny Kristy, tonga any am-baravarany Simona ijery any Kristy. Sinagoga, tranony Simona. Ary za amin'ity anio ity, zay manaraka izao fandaharana izao, aiza ny misy, ary aiza ny toerana azo antoka indrindra? Sinagoga va, tranony Simona va. Ry havana malala, ny antson'ny Kristy amin'ny andininy 7:30, andeha hiala isika,
inona moa ny antony nahoana Kristy no nanao ity antso ity andeha hiala ankany an-tanàna kaiky isika. Ry havana malala ny azoko antoka, Kristy dia tsy manao zavatra kisendrasendra. Tsy manao zavatra kisendrasendra izy noho ny alehibean'ny iraka zay napetraka aminy. Tsy manao kisendrasendra izy noho ny vanim-potoana kely zay eo am-pelantanany. Manery azy mba hitandrona ny am'izay lalaka le sy zay tokony atao. Andeha hiala akany isika. Ao amin'ny Marka toko 1 ary eo amin'ny 5:40, andeha ho aiza moa? Aiza ny toerana azo antoka indrindra? Tsia, tsy eo a Kapernaoma, fa aiza? Andeha akany isika. 5:40, ary nisy boka nanatona azy, ka nitaraina taminy, sady nandohalika teo anatrehany ka nanao taminy hoe, ry havana malala, aiza ny toerana? Andeha ho any isika. Tsy mba andeha any amin'ny toerana zay mety misy ireo olona zay salama sy matanjaka, manana hoavy lavorary, manana fiainana azo antoka. Tsia, fa ny lalana zay nandehanan'i Kristy, ny toerana zay nitondrany Kristy dia any amin'ny toerana misy ny boka. Ary nisy boka nanatona azy, ka nitaraina taminy, sady nandohalika teo anatrehany, ka nanao taminy hoe, raha mety ianao de mahay manadio aho. Eny ry havana malala, ndraindray misy hika toy izany maneran-tany. Alefa makatsy, alefa makaroa, alefa amin'ny fomba maro samihafa. Ny sasany dia antsoantso mivantana eny an-dalambe eny. Ndraindray dia alefa amin'ny alalan'ny taratasy moderna izany. Ika, raha mety anao. Raha mety ianao de mahay manadio ahy. Nanana olana lehibe ity boka ity, satria manana olana ara-batana izy, zay mifandray amin'ny saina raha teo. Manana olana ny amin'ny hoaviny izy, satria tsisy fanantenana mitsony amin'ny hoaviny, na ny ety an-tany na ny any am-piangonana sy ny ara-panahy zany. Ry havana malala, mety misy angamba amin'ity anio ity mandalo fiaikana tahaka an'izany, manana olana amin'ny ara-batana ve, ka mifandray amin'ny ara-tsaina, tady amoy fo ve? Mety misy ve zay eo andalany famoizam-po satria very no avy, me manatona ny aotra ny hoavy, tahaka n'lay hoavy ny boka ambara eto, ka mihika amin'ny tompo manao hoe, mety va ianao, mahay manadio ahy. Amin'ny 1:40, ary Jesosy de honena azy, ka naninjitra ny tanany, de nanendry azy, ka nanao taminy hoe, mety aho, madiova ianao. Ary niaraka tam'izay niala tamin'ny abokany, ka de nadio izy. Ry havana malala, maniry ny amaly ny fivavahanao Andriamanitra androany. Maniry ny amaly ny fitalaona mafy n'ireo kristianina maneran-tany Andriamanitra. Maniry ho ao anatiny reny famoizam-po ireny Kristy, ka ilazamy manao hoe, mety aho, sitrana ihany koa ianao. Ny faniriako androany dia mba hanatona ny Kristy anenao, araka ny voalaza eo amin'ny 5:40, ary nisy boka nanatona azy. Io indrindra lay toerana
azo antoka indrindra. Miala eo a-Kapernaomy, makeo amin'ny Kristy. Miala eo amin'ny sinagoga, makeo amin'ny Kristy. Miala eo an-trano, makeo amin'ny Kristy. Impirimpiry moa ny olombelona no tonga eo a-Kapernaomy fa tsy tonga eo amin'ny Kristy. Betsaka ny tonga ao am-piangonana taoriany iny confinement iny fa mbola lavitra ny Jesosy. Betsaka ny ao an-trano fa tsy tonga eo amin'ny Kristy. Fa ity boka ity kosa de ny fidy-toerana anankiray azo antoka nanatona ny Jesosy. Tsy afaka makany Kapernaomy izy, tsy afaka makany am-piangonana izy, mazava loatra mahaboka azy. Tsy afaka miditra ny trano izy, fa izy reny de mandehandeha ny an-dalana eny ary mitondra fanairana mba handosiran'ny olona azy noho ny abokany. Tsy afaka makao an-trano, tsy afaka makany Kapernaomy, tsy afaka makany amin'ny sinagoga, fa tsy nisy nahasaka anazy tsy anatona ny Kristy. Ary io le toerana azo antoka indrindra amin'ity androany ity. Iriko koa ianao izay manaraka izao fandaharana izao, raha ifidy toerana io mialohan'ny nijanonana izao famelabelarana izao. Dray andro fony izahay ny asa tany amin'ny toerana anankiray amin'ny mahampitandrina, dia nisy mpianaka zay tojolana. Satria ity reny ity dia tsy mba nanam-potoana loatra nanakekezana ny zanany. Miteny any izy fa tsy betsaka ary tsy mbola de niditra lalina tamin'izany. Ndray andro nanao zavatra tena tsy nety mihitsy ty zanany vavy ity, ary voatery nikapoka azy lay reny. Rehefa nokapohina ity zanany vavy ity, de lasa naka radio izy, dia nazerany tamin'ny tany zany radio zany, nalainy lay pile tao anatiny, de nisokafany, asidra fotsiny tao, de nohaniny ty tovavy zany, nohaniny, nanomboka ny analemy izy. Ary tamin'izay fotoana izay nitsotra teo am-pandriana, ary niena dia niena ny taham-pahavelomany. Taitra ilay reny, koropaka izy, inona no atao? Aiza ny tany alea? Lasa izy saika andeha ho any amin'ny toeram-pitsaboana, de indro faniverina indray, tsy azo antoka any. Andeha ho any amin'ny toerany manan-katao zay mpanasoa, tsy azo antoka ny any. Mbola niverina indray tao an-trano izy io, lay zaza fa nanomboka mangana, ary dia nahita lalana anankiray. Lasa izy nandeha nanatona ny trano, dia nandondona tao am-baravarana. Azafady re tompoko, ohatr'izao sy toy izao ny nanjoany zanako, sao de mba misy azo atao re. De hony nambarako taminy hoe, toanao koa aho ry reny, tsy manana ninina sy fahalalana sy hery amanany olana, fa ny azoko ambara aminao de ity: ilay masin'Andriamanitra, ilay Kristy, io no mahay ny zavatra rehetra, ary io no mpanasoa atsika olombelona rehetra. Ka raha mety ianao, mino ianao ka manatona azy, de afaky ny anasoanao izy. Mino va ianao? Mino aho izy. Avy hatrany dia nandeha tany an-tranony izahay, ary indro lay tovavy efa mangana tanteraka eo ambony fandriana, ary araky ny fitenin'lay nijery azy tao, dia efa lasa lavitra ny asan'ny asidra tany amin'ny taovany tany. Nanao vavaka tsotra izahay tamin'izay, niantso an'i Kristy mba hiditra nitsehatra tao amin'ity tovavy zay
tsy mahatsiaro tena ity intsony, ary tamin'izay fotoana izay dia vavaka tsotra ny natao. Raha mety ianao Kristy de mahay manasitrana nyity tovavy ity. Ary tamin'izay fotoana izay indrindra nihiratra ny maso, ary indro hitany reniny teo anilany, nitomany fatratra, nifanoroka izy mianaka, tsy anaka, tsy hanao an'izao aminao intsony aho. Ary hoy le zanaka taminy, tsy arineny, tsy amerina an'izany intsony zay nampalahelo anao. Nivoaka moramora ny trano ny tenako, ary dia resy lahatra tamin'izay fotoana izay ny alehibe an'ity Kristy, ilay toerana azo antoka indrindra ho azy ianao. Andriamanitry ny fiadanana ny ombantsika menakavy, ary isika ihany koa de tsy mba hisalasala, na de amin'ity androany ity ary anatona ny Kristy, miandry ianao izy ary vonona ny andray anao. Amen. Iarivavaka isika, misotranao izay Andriamanitro nomenao izao fotoana izao, azahoanay nandinika ilay loha hevitra mikasika ny toerana azo antoka indrindra, ary miantso anay mba ho eo aminy. Nampianarinao anay tamin'ity anio ity indray, fa tsy any Kapernaumy na any amin'ny toeran-kafa, fa eo amin'ny Kristy irery ihany no toerana azo antoka. Teo no toerana azo antoka ho an'ny fianakavian'ilay marary, teo ilay toerana azo antoka ho an'ny Simona Petera, io ilay toerana azo antoka ho an'ilay boka, ary io ihany koa no toerana azo antoka ho anay amin'ity androany ity. Tompo, indreto izahay manatona anao, aoka tsy andahanay ianao Tompo, ekeo izahay amin'izao maizy anay izao, amin'ny tenanay ankehitriny, amin'izao fiainanay ankehitriny izao. Aza laviny izahay Tompo, raiso izahay, ekeo ny fanoloran-tenanay, sakambino eo an-tratranao izahay, ka tazono anao ankehitriny, ary ho anao mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Zay indray ary ny fandaharam-potoanantsika tamin'ity androany ity, dia manonona ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika rehetra Tompoko, ho tahin'Andriamanitra isika, dia ny avo indrindrany no hitahiry itsika ao amin'ny fiadanana ankehitriny ka ho mandrakizay. Mandram-pioana Tompoko.